Mahafinaritra nareo mandritry ty herinandro ty ary ilay tantara mitondra lohateny hoe dia kapoky ny fiainana. Tantara nosoratany Ajarandriamanalomanana. Nahenonao ny feon'ny Sarbidy Stella, Andoramanantsoa ary Ravakansanyony niaraka tamin'ny Ramsetatanta sy Ajarandria. Nandray feo Mirana tompon'andraikitra sy mpanatontosa Ajarandria. Tonga ato an-trano ihany. Efa ho adiny 3 verangalany amin'ny amboteiazy mandrapa tonga aty an-trano. Tsy efa ho amin'ny 7 alina izao. Na le Nestor ary ty efa atory ngambany. Jerety izy mitsirepirepy mihitsy mamova vahady. Ary tena taraiky be madame zany vao tonga. Amboteiazy be ngatany. Ratsy zany ve zao vao hiditry ny vavahady e. Tena ankony amboteiazy mihitsy. Areo Nestor mba ampidirao ny an-trano reo etan'ireo azafady a. De mba batao koa le gazy ao anaty malao. Zay fa za tonga de hiakatra de mba hidio tsara ny garazy a. Ie, najanoko ao anatiny ao lakile de ampidiro ny fiara. Eny tompoko. Ary efa natory nga soary. Ohatra ny efa tamin'ny fito izy ny sakafo hariva de tsy nety nelingelenina tsony. Ay. Fa inona mihitsy ara mahazo an'iny zanako iny. Tsy hitako hoe inona ny asa be ataony ato nefa de ohatra ny olona rera-davy zany. Amin'ny 7 maraina vao mifody amin'ny 7 hariva indray de efa matory. De ho sanatria ve ka hakamona fotsiny? Sady tena mbola malaelo andrainy foana ve no mahatonga an'izany? Aiza ka sady tsy mety andeha ho any am-pianarana ny tsy mety mivoaka ny trano. Fa to lasa saina be nge madame zany. Fa misy inona? Tsisy inona ka. Magaga fotsiny hoe mba manao inona ary le zanako ao ambony ao rehefa amin'ny atoandro. Ka inona moa ny ataony ao madama fa tsy miresaka amin'ny namany amin'ny telefona de mijery télé de mampanao goûter de misakafo atoandro de indraindray izy ohatrany mamaky boky zany ihany. Fa tena araky Nestor atsakany sy andava mihitsy nge izy zany e. Ka zange madama ny miara-miaina amin'ny isan'andro ato e. Ahoana moa ny tsy efa olaniko tsenjery ny zavatra ataony rehetra? Ie ka miteny an'izany ihany Nestor de mba antaniko. Inona zany mety hoe mahatonga anazy ohatr'izao raha nieritreritry Nestor ka. Mety hoe mbola alahelo ny an'dadany foana ve? Zay indray aloha madama de tsy voavaliko. Ianao ngamba ny tsara manontany amin'izany amiko. Fa za aloha mino fa mbola tsy sitrana amin'ny fony. Zany? Eko vao herintaona kosa nge zay madame. Eny mety ho marina ihany ianao fa ndana lohateny reny le to presany eto fotsiny ny andro. Eny madame. Nga tsy miasa maman androany? Fa ahoana ki? Ka to amin'ny omakomaniny andeha nefa to ohatran'ny akanjo hafa mihitsy ny anaova mamanko. De tena tsy tadidindry mihitsy ve retsy fa sabotsy ange androany. Ndeha hanao tenisy a? Hay tokoa moa. Hitako ny tenue de sport ny anaova maman. Ie, ary maninona tokoa moa raha mba miaraka amiko ndry e. Sady mba mety afinaritra raha tsika mianaka zao manao match anankiray. Ka mibeny amin'izany aka. Zay indray. Aleo manaraka mihitsy. Fa inona mihitsy zany ny tena mampakamo andry ity e. Sady tsy hianatra ny ampianarana, ny tsy mety hivoaka ny trano. Tsy hoe tsy te hivoaka ary maman fa aleoko mamaky boky sy mianatranatra ty ihany ka. Ka inona rery soary ny zavatra hoainao amin'izany a? Ianao nge ka vao classe de première e? Zany ngery maman nasaiko hitadiavanao an'le olona mpianatra nato e. Amin'izay sady mahay ihany tsy mila mivoaka. Eny ary.
raha izay ny tianao dia tsy maninona fa tanterahako. Sany foana ny maman nefa tsy hitako akory sy aza matahotra indri efa nahita olona ao amin'izany ay kosa ho avy eo izy manomboka amin'ny latsinainy. Tena marina? Inona ny andaingako andry amin'izany mila mahita ny zanako mahay fotsiny dia ampy azy ay. Mahazo matoky re maman izay fotsiny ngenina andrasako merci. Izay fa andeha aloha tsisy zavatra ilainao intsony ankoatr'izay. Tsy misy ka saif mba miakatra ty fotsiny Nestor rehefa midina amin'ny maman. Eny ary dia masitondry dia aza manao reraka be eo eny rery maman ohatra marina ihany ny tenin'ny maman teo toko mba hivoaka kely any ivelany any anana dia hifankahita amin'ny namako fotsiny ihany aza. Sa marina nge ka lany ny trano ato foana na ny datin'andro aza lasa mila tsotadidiko tsony indraindray. Ary maninona mora tena mety izay ka aleo tonga dia atsoko izy. Andeha hivoaka nga ianao mademoiselle no fina ny idiran'ilay vendrany ty amin'izany na hivoaka na hijanona ato tsy misy tokony anontanianao ana mihitsy sa ianao ndraiky azafady ary raha nahatezisanao ny fanontaniako tsy dia miakanjo tsara be ohatran'izao mantsy ianao isan'androko. Izay asaiko ataonao atao dia akombony ny vava ary zaverina amin'intsony ny fidiranao amin'ny fiainako teny azay. Eny mademoiselle mandehana tonga dia sasao ilay fiarara eo atao voatra ny reny tsy te afindalitra ireny mihitsy dia diovy ny tokotany rehetra fa misy olona ho avy eo. Ay aleo fa ho tanterahako izay voalazanao dia saika adiniko asio vera roa madio tsara miakatra any amin'ny chambrako ary tsy ilaiko mitanaka velona indray rehefa tonga eo izay olo izay rehefa miantso dia mitondra jus ao anaty frigo ao ianao azo ve izany ekeny ndray izany fitsetotsetsiky ny molotra kely ny takolany roa ary reto lasa mitara mena kely mahitsy nefa vao may mahafatifaty tena mahafatifaty tena mitady raiko piti tanteraka aminy aka reny lehibe mareniny ty ve zany tolo zany ty mifitirika mijery fotsiny ao eniko ka inona mbola andrasany ty ao lasa eny tompo mandroso lesy aza mihafahafa misaotra betsaka kia ato izay no mipetraka arinjaka ay ato ny salon dia ato ny grande salle fanaovana fety ato indray mibirao amin'ny maman fandraisany olona dia ato ny trano fandrin'ny vahiny raha sendra tsy tafotana hoe misy manao vakansy ireny dia anao irery izany ty trano iray manontolo ty papa sy maman mihitsy ngenina namboatra ny ty fa maninona lesy ka sady ngeza le izy ny tsara beko izany misaotra ary ndao any ambo fa atoroko an'lany chambrako fa eza koa ary dia bandy ty ohatran'izao avo nahita azy ty mpiara-mianatra mademoiselle Sohary ve sa mety hoe namany ohatra ny hafahafa izany nge le fomba fandraisan'ny Sohary azy aleo nga tonga dia arahako any ambony any sady efa vita daholo koa ny nampanaovany Sohary ako ato lesany chambrako ato rehefa le miantso an'la reny ay tsara kosa izy zany merci dia tonga Soharyko ary mipetrapetra aloha misaotra betsaka kia fa azao Sohary fa tsika sy anao ty moa zany hijanona ato trano sa andray kosa hiaraka hivoaka kosa ngenina nafarako an'lay ay izay no nitenenako hoe aza manao programa hafa mihitsy aloha
Za mantsy nge saika teny anao hoe aleo misy mandefa tsy tiako rahatratra mamanareo ato e. Andeha retsika rehefa avy eo a. Andrekakio fa ino ty hitako? Ay, tena sipansoary ve zany ty bandy ty? Jerery zareo raha tsy mifanorokorikery. Chérie, ahoana lesy? Ivoaka kely tsy andavahanganatsy aloha fa ohatrany ao ampiasany ty miantso ty. Zany a? Ty asa ela azy a. Ray mafotsiny kia. Teo eo akaikinao foana nge zay. Ao fa tsy ela re a. Allô? Afa efa impiry moa nolaza taminao hoe aza miantsoantso ana aloha rehefa amin'ny orotro zao e. Mbola miasa nge za io Sandra e. Raha mba fantatry ny lehibeako ngambo zao de voaroka to mihitsy a. Ka lozako mandany andro sy miresaka amin'ny telefonina fotsiny ko. Tsy haiko e. Raha riva ngambo ianao vao afaka miantso. Ka zay vao malalaka re. Eny rehefa tsisy an'izany e. Tsy mampirafy andry zany a. Eno zay fa iasa. Bisous je t'aime. Ay, zany ny tena ao aneritreritra le bandy ty. Tsy vita miditra tsokosoko sy manadala ny sainy mademoiselle Soary ala fa mbola sady mampirafy azy koa mbola tsy bata lela kory kay rehefa miteny. De hitan'ny la zany. Tena zakako ranga zao fa aleo teneniko. So de mba voasoroka ihany mantsy ny ranomasiny mademoiselle Soary any arina any. Sady raha tena tia anazy koa nge za de tokony anambara amin'ny marina fantatro hoe. Azafady mademoiselle. Wai! Andriamanitra, fa le tsy sainy ty ve mitapy e. Misola akanjo nge ny ataoko atorty e. Azafady. Tena tsy hitako. Tsy mandondontoniny, tsy mahalala fomba fa meditra ao atriny alika ty amin'ny chambre-n'olona fotsiny. Ale! Ka misy zavatra saika lazaiko anao nge. Inona indray? Tsy mila manelingelina fa makaina. Ary lasy ty mandeha ihany fa sao de voatorako amin'ny ty kiraroko ty eo a. Aleo a! Tena resaka important be nge zany. Important. Etsoko fonjeo ty raha mbola mijanona eo a. Fonjeo e! Oka fa andeha. Azafady mademoiselle Soary. Ary aza etsena ny tevoliko raha tsy te ahita an'izany afo be zany ty. Ale! Cochon! Ny farana teo ary ilay tantara nitondra lohateny hoe dia kapoky ny fiainana. Tantara nosoratany Ajarandriamanalmanana. Nahenonao ny feon'ny Sarobidy Stella, Andoramanantsoa ary Ravakansanyony, niaraka tamin'ny Ramsetatanta sy Ajarandri. Nandray feo Mirana, tompona andraikitra sy mpanadontosa Ajarandri. Mbola itoy. Filazana.